Salantre arabaina nahatratry ny fahafolotona ny faritany fimpima Frantsa. Asandatro ny teniko isondrotany taniko. Asandatro ny teniko isondrotany taniko. Zany ny teny fanevan'ny fankalazana ny fahafolotona ny faritany fimpima Frantsa. Nosokafana tamin'ny fomba ofisialy tany amin'ny arikasa natao tany akaikin'ny Lyon tamin'ny 20 septambra 2024 ny fankalazana ny fahafolotona ny faritany fimpima Frantsa. Natomboka tamin'ny fitetezana tanàn-dehibe enina teto Frantsa nisy sampana fimpima niaraka tamin'ny mpanakanto Eric Manana sy ny Feogasy ny fankalazana nandritry ny volana septambra sy oktobra Toulouse, Rennes, Avignon, Bordeaux, Rouen, Arlyon. Nohon'ny valanaretina coronavirus dia voatera emitra amin'ny 15 May 2024 nivon'ny fankalazana ny fahafolotona ny faritany fimpima Frantsa. Amin'izay zany no avoaka ireo mpianatra tokony navoaka tamin'ity taonty sy ireo andihany vaovao amin'ny herintaona. Ho farany amin'ny aliny mpikabary miavaka ao amin'le millénaire ka dia Samia mamandrika ny fotoana diany zao hoe tomboky lasy tomboky vavy. Ny asany masony ny fimpima Frantsa hatrany dia mpendoana dia ny fampitiavana sy ny fampianarana ny kabary amin'ny malagasy etỳ Frantsa sy etỳ ampitan-dranomasina. Raha 12 fotsiny ny andohan'ny mpikabary teto Paris tamin'ny taona 14 efa misy sampana rantsana fimpima avokoa manerana ny vazatany efatra eto Frantsa. 12 ny isan'ny sampana fimpima Avignon, Bordeaux, Lyon, Marseille, Mena-Masoandro, Montpellier, Mulhouse, Orléans, Paris, Rouen, Strasbourg, ary Toulouse. Etsika ampitaindavitra no karakarain'ny fimpima sampana 12 natao tamin'ny 17 jona farany teo ho fanamarena ny faha-80 taona ny fahaleovantenan'ny Madagasikara sy ny iray volan'ny teny malagasy. Azonareo jerena amin'ny Facebook fimpima Frantsa sy ny YouTube izany etsika izany. Ankoatr'izany maro ireo zaza malagasy teraka aty Frantsa no tsy mahay miteny malagasy ko mampianatra teny malagasy ireo ankizy sy tanora malagasy aty Frantsa no ataon'ny fimpima Frantsa iarahany amin'ny fikambanana antsoina hoe FTM na hoe fampianarana teny malagasy. Mandray anjara koa amin'ny RNS fionambe ara-panatsanjahantena izay mahavory malagasy ny arivony maro isan-taona ny fimpima Frantsa. Eto ampamaranana dia fifalianao anay no milaza amin'ny malagasy rehetra monina aty Frantsa sy ho anareo manakavana monina aty Frantsa fanomboka amin'ny volana septambra 2024 ny fampianarana kabary taom-piofanana 2024 sy 2024. Ka naiza toerana misy ianao eto Frantsa dia afaka sy vonina mpianatra kabary ianao ny faritany fimpima Frantsa ko aza misalasala fa andeha hianatra kabary ny fifandraisana tranokala fimpima Frantsa teboka org mailaka faritany fimpima Frantsa @gmail.com finday ireo hitanareo voasoratra ireo makasitraka tompokila makatelina tompoko vavy.